Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Yarrive Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. GSI, université privée habilitée par l'État. Socavitre, Yarrive Center, université GSI, Anulchuanao ni Vavao. Roapolo taona katrik'androany na mainy rovana Antananarivo 20 miliara ariary ny mbola ilainy anarenana izany. Tsy mbola fantatra hatretony hoe iza no nandoro ny rovo, mitaky ny marina ireo taranak'andriana. Nafana ny ady-hevitra teny amin'ny antenimieram-pirenena androany, raikitra ny fifamaliana teo amin'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka momba ny raharaha Marany Arisy. Saika anaty hezitra ireo solombavam-bahoaka ny fomba namalian'ny praiminisitra sy ny delegaciona niaraka taminy ny fanazavana nangatahan'ireo solombavam-bahoaka, samy tsy nisy nanaiky lembenana ny roa tonta amin'ny hevitra izay nitoanany. Mandeha ilona ny fanadiovana eny amin'ny faritra Iva, nanomboka nanadion'ny lakan-drano amin'ny lalam-pirenena voalohany ny komina Antananarivo renivohitra. Ireo tatatra manelanelana ny arabe manomboka eny Anosizato ka hatreny Anosy no nodiovina. Ireo anaty tanàna izay tena hiaran'ny tondra-drano kosa mbola miandry. No niaran'ny famonoana tsy ara-drara ny teny an-tampon-tanàna ny Tsirmandidy. Tonga nitaraina teto andrenivohitra ny fianakavian'izy ireo androany. Manoloana izany mangataka fanazavana avy amin'ny governemanta ny fianakavian'izy ireo. Mamofopofona ady an-trano sy von'olona faobe tahaka izay nitranga tany Rwanda ny taona 1970 ny tranga any Burundi ankehitriny. Raha ny fahitan'ny mpanara-baovao maro ny zava-misy. Arahanao afaka fotoana foana andindiny vaovao. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, Paramed, GSI Bypass, diplôme Bac+2 à Bac+5. Inscription ouverte au GSI Antannarin, GSI Analakil, GSI Itaus, GSI Bypass, GSI Amboudflau. Socavitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapenac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Gold. Mahery, mafana. Izany banky azitikizana hanomanako no avy n'ireto ankizy reto. Aiza ro banky akaiky eto azo antoka hitehirizako ireo vola miditra. Tena mila banky mananatra ake fa ampitomboangana vola tataniko. Sipem Bank, quand tahiry, any ampitombo, zanabola 1,100 mirotsaka isam-bolana ary azo ampiasaina ankalalahana. Kanto tsotra amin'ny zanabola 200 ho an'ny rehetra. Pic 200 outils. Pic confort 2. Pic
3 sans éthique. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Stepper. Vélo elliptique. Vélo d'appartement. Tapis manuel. Manova fanatanjahantena 30 minitra isan'andro ho antoko ny fahasalamanao. Luxor, le plaisir du confort. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarif Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Stand disponible à louer. Renseignements 033 37 978 88. Yarif Center. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. RTL Tour 2015 est Antananarivo. Miaraka amin'ny Stéphanie. Anga. Mamarana ny fankalazana ny farim-potoana eto Antananarivo. Otrony Black Nadia. Kinati. Agongstaba. Ao ny Coliseum Antsanjombe à la 2 novembre 2015 manomboka amin'ny 10 maraina. Vidy fidirana 3 ariary. Raha vidy amin'ny RTL Moneno dia 502 ariary. Partenaire média Cool TV. Partenaire officiel Beryl. Huawei. Sponsor officiel RTL. Zao zareo ahity misy afatra. Ny fonosana ihany no niova ny vovon-tsavony Beryl. Fa ny ao anatiny sy ny fomba fanamboarana azy dia mitovy ihany sady manitra citron. Toraga izay ihany koa ny fiasany. Mandroatra tsara sady manadio ny loto rehetra. Misy ny fonosana 30 grams, 20 grams, 500 grams. Vovon-tsavony Beryl, aimez la vie. In 2016, President Obama is looking for 1,000 young African leaders to come to the United States. If you are a Malagasy or Comorian between 25 and 35 who speaks English, you could be the young leader we are looking for to study in the US for 6 weeks, to work with young leaders from across Africa, and to meet with President Obama. Applications are open on www.yali.state.gov from now until November 11th. Tompoko lasy tompoko vavy manantitra ny fiarabanao-ntsika rehetra no manasa ampanajana ihany koa ifanome sofina ifanome maso aminay hatramin'ny farany fampalala vaovao amin'ny ity anio ity. Tontolo politika nafana ny adevitra teny amin'ny anteny miram-pirenena androany raikitra ny fifamaliana teo amin'ny gouvernementa sy ny solombavambahoaka momba ny raharaha mara ny ary sy ny fanaparapahefana ny karazana bodongerina sy ny tsindry azo lena izay hiampangana n'ireo tompon'andraikitra
politika samihafa any amin'ny faritran-kazo abo atsimo iny sy ny ekipan'ny premier ministre moa no isan'ny tena nampifamaly tamin'izany sakatezitra ihany koa ireo solombavambahoaka amin'ny fomba fiteny sy ny fomba namaliny ny premier ministre ny fanontaniana izy ireo ny zava-nisy teny an-toerana samy tsy nisy nanankilembenana aloha zany ny rotota tamin'ny fanohanany ny heviny telo ora telo sy sasany ny faharetan'ny fionana zora kotondrina no nanaraka izany teny an-toerana. Tsy nisy voaja ny fepetra rehetra voalazany lalàna momba ny fomba nakana sy nanaovana fisavana tao amin'ny tranon'ny député Marany Arisy. Na nisy na tsy nisy ny resaka immunité parlementaire, io no isan'ny nasongadin'ity député anankazo abo atsimo ity tamin'ny fanazavan'ny zavanitranga ka nahatonga izao raharaha izao. Ny ampanga ireo miaramila ity solombavambahoaka ity androany. Mandika lalàna, manao tsitsinona ny fianakaviako, ny député solombavambahoaka, mangala baraky azy, irany Madagasikara ray manontolo, amin'ny hena manjery manontolo, mangalatry ny ombotry tompony ao tseo, mamaky ny tranoko, tsy magnaraka lalàna, zay ny marana konteniko ny matao filoha zany, ary efa nametraka fitoriana any amin'ny tribunal sika miresaka zao, dia miandrina akety zay atao ahy moa zany tany atreto tsy miantso ny andro fa indray moa miakina amin'ny fampanaovana aminay zany no manao an'izay satria dia ny ao anatin'ny fitoriako tsy afeniko aminareo eto ny miaramila zay mitarika an'io Savaho ihany io ao anatin'izany ny lefitra voalohany district zay tomponatoka miaraka amin'io lehibe miaramila manao an'io any io zany ao anatin'izany tamin'ny nanaovana PV zay tsy mazava anamiko hatreto ny gendarmerie. Fifanazavana no andrasana tamin'ny rotonta momba ity raharaha ity androany saingy saika ny afara tamin'ny fifamaliana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny prime ministre ny fiaonana androany. Nidrikina tamin'ny heviny ary tamin'ny fomba masika ny prime ministre manoloana ireo fanazavana no entin'ny solombavambahoaka Marany Arisy. Nanadio tena sy niary ny ekipany ny prime ministre. Ny zavatra toeriko teo dia mazava fa lazaina fa marina ny Marany Arisy. Dia toeriko fa marina koa nenay valo fogika fogaka. Zay no izy fa raha nentina tena amin'ny tena ho tadiavina hoe ampy ny tadiavina dia lazaina fa raha misy ny lalàna mpiarina za izany dia miezaka hanao an'izany. Saika nisafoaka noho ny fomba famalian'ny prime ministre avokoa ny ankabeazan'ireo solombavambahoaka androany. Nampiakapeo ny solombavambahoaka Anitra Razafimanantsoa, ny solombavambahoaka Christine Razanamasoa ary ny solombavambahoaka Rakotomalala Lucien. Ity farany izay nanipika fa tsy mendrika ho an'ny lehiben'ny gouvernemanta ny fomba fitenina androany. Nanitsika fanao zany. Roanano ampimareo tsisy piavy teo dia après 2 semaines zay polisy bakany laza hoe avy rakoto bakany laza tompony io. Dia mandray fanapakevitra zareo dia amenareo lina marina nareo bi. Tonga dia zarazarainareo amin'ilay olo. Mba mampalahelo. Mahagaga zay misy le premier ministre. Averenareo ompin'io. Averenareo ompimareo. Anira hanamelo pia. Fantatsa baraka ataonareo ny député io. Amin'izay laza le vahoaka hoe ay dia atao zao le député reto tsy misy dika. Zay izy e. Fantatsa baraka tsirano zao tsy zavatra ataonareo io. Spitany ankoatra ireo fanakianana sy fangatana fanazavana momba ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny gouvernemanta sy ireo ministera voakasika ity raharaha ity nangataka ny amerenana tsy misy atakandro ny fananan'ny député Marany Arisy ireo solombavambahoaka rehetra nandray fitenenana androany. Io fa ny aminay monsieur le premier ministre dia tsotra ny fangatahana tenareo tokony fahefana. Ndao tsika iverina la case de part avereno ny ombon'ny député mara avereno hatrany amin'ny voalohany ny fanadiadiana angatahonareo ny leve zany unité parlementaire zany raha ohatra ka misy proof na raha tsy diso ray aka de flagrant délit ihany angambana no isian'izay no azona misy atao ny fisamborana sisisy raha ohatra ka misy rehateo raha tsy diso ako. Tsy nanaiky hatramin'ny farany ny solombavambahoaka raha tsy nisy ny marimaritra iraisana amin'ny ananganana voamera manokana anadiady fotony ity raharaha ity sy ny amin'ny tokony andraisana andraikitra amin'ireo tompony andraikitra voakasika izany. Amin'ny alatsinainy izao no hatsangana izay voamera manokana izay.
teny Tsimbazaza moa tamin'ity androany ity saika niompeo ny solombavam-bahoaka ary saika nanameloka ny fietsika nataon'ireo tompon'andraikitra izay manatanteraka ny baiko aveny mahazo arivo any amin'iny faritra atsimo iny makasika n'ity raharaha mara ny aresy ity raha ny zava-misy manoloana ny fampiarana ny lalàna izay nanteriny prime ministre dia maro ireo solombavam-bahoaka androany no nanipika fa ny farafahakeliny takin'ny lalàna momba ny fisavana izay tokony ataona ireny perquisition ireny dia ny fanatrehan'ny ilay olona voakasika zany na ny mpisolo vavazy tamin'ny fotoana ny diran'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpanatanteraka baiko ireo araka ny fanazavan'ireo député tany amin'ny tanàna ny député Marany Arisy nefa dia tsy nisy na iza na iza nanatrika izany akoatran'ireo olona manodidina an'ity solombavam-bahoaka ity tsy fandikan-dalàna mivandravandra izany raha ny nanterin'ireo député androany tamin'ity an'io ity moa ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana teny Avaloha dia nanasa ny mpanao gazety hiaraka isakafo vao maraina izany saika valiteny ankapobeny no nentin'ny filoham-pirenena tamin'ny fanontaniana rehetra momba ny fiainam-pirenena izay napetraky ny mpanao gazety saika noresahana avokoa nandritra ny ora roa latsaka ora iray sasany mahery ny raharaham-pirenena tao anatin'izany fionana izany androany raha ny fandiniana azy ny fijery azy raha zava-misy no fotoana lava indrindra natokana filoham-pirenena ho an'ny fianakaviam-beny ny asa fanaovan-gazety ny resana tamin'izy ireo hatramin'ny niakarany teo amin'ny fitondrana izany ny resaka politika aloha no ezahantsika fitinina minitra vitsy miaraka amin'ny Gaëtan Andriatsilavo amin'izao fotoana izao arahantsika zany. Tsy mbola fotoana remaniement zao ny filoham-pirenena raha nanontaniany mpanao gazety momba ny pacte de responsabilité sy ilay sonina mpanaovy ny teny Tsimbazaza. Mila fitoniana ny firenena. Mila retsaka hoe stabilité politique ny firenena. Ary stabilité politique zay dia mandalo amin'ny stabilité institutionnelle. Zany hoe reo rafitra rehetra tokony apetraka arak'izay voalaza amin'ny lampanirena dia tokony apetraka mba hanamafiorona ny fisian'ny fanjakana sy fanjakana tandalana satria amerika amin'izany isika. Rehefa hivonona ny eo amin'ny élection communale isika bon azy ireo rajonary mampiana. Zao retsika hiroso amin'ny élection sénatoriale manao trahison rajonary mampiana. Nanitendra valimanana marika kosa ny filoha momba ny ady tany Tsendotapenaka aoka tsy ararotina ny fampihavanam-pirenena raha nanambarany. Raha mahakasika ny diara-valimana teninao teo zany efa nametraka ny fihavanam-pirenena olo laharana amin'ny fandaminana n'ity firenena ity fa oka tsy ararotina zany fihavanam-pirenena zany fa oka mbola diarahana mijery ny tena tombotsoa firenena sy ny tombotsoa vahoaka zany zavatra izany. Eo koa dia mitovy amina fatana sasanaina rehefa monina tsy miteny filoham-pirenena fa ka misy ny zavatra miseo rehetrarehetra ny Andotapenaka ny Nosy-Santa ny Mbomanary na any Ankazoavo dia tsy maintsy miteny foana filoham-pirenena. Misy tompon'andraikitra maro samihafa misy mpanao gazety ao afaka amin'ny fanadihadiana amin'izany zavatra maro samihafa zany. Momba ny délestage hoy teo afaka raina roa taona ny vahaolana raisy ny fanjakana ankehitriny hoy ny filoha. Inona nataon'ny filoham-pirenena zao dia falaza fa mivatsika ny délestage. Raha tena namany délestage azo natao fa vola tsy latsaka ny $100 millions ny mampiasa izy. Zay vedy eo avelao ndray dia aveo ndray afaka teny taona dia verina alizo hoe eny mety misy any médecine zao hoe manina tsy voavanao zao le izy fa izao kosa rehefa afaka herintaona roa taona dia hitanao ny vokatra le izy. Momba ny filazan'ny commune Antananarivo fa tsy manam-bola sy ny resaka subvention ho an'ny commune rehetra tokony samy miezaka ny commune raha ny fanazavany. Be ny tanàna mampiasa ny fahaiza-manao, mampiasa ny fahaizany manentana amin'ny fanadiovana ny tanàna, amin'ny fandraofana ny fako, amin'ny fitsotsovana ny tombotsoan'ny mponina. Anjara be ny tanàna zany. Raha mitady izy amin'ny fanampiana filobe azo atao koa zany zavatra zany. Fa ny andraikitra voalohany aloha dia ny alehibe ny tanàna manao zany. Mahatsiaro zao tavitra fitondrany tany Mahajanga ohatra. Tsy voalohany karama nandritra ny dimy volavola miezaka lehibe ny tanàna mba nena le tahaka izany ny faritra maro samihafa. Fa tsy fitarainana mandeha miloha
fa miaso natovy veloalo eo fampitsoana ny firenena mahakasika ny raharaha politika ankehitriny nanatitra ny tsy handravany anteny meram-pirenena ny filoha ametsaka ny antremeran-daolontsika ameno isika fa tsy andrava ny parlement tagny dia misy anankiroa ny parlement ny Sénat sy ny Assemblée nationale ka mbola mamentsika izao manangana ny institution rehetra isika mamita azy reny amin'izao fotoana izao momba ireo sehatra hafa toy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fioaram-pefy samihafa nantery ny filoha fa miroso amin'ny fametrahana ny tany tandalana isika ankehitriny noho ny zon'olo pirenena fantatra ny zavatra rehetra nambarany filoha-pirenena izay mahavaovao an'izany moa dia ny teboka momba ny toekarena izahantsika hofitina ao anatin'ny vaovao ho amin'ny rahampitso fa olona enina ambin'ny folo no maty novonohon'ny mpitandro filaminana manao ny opération fahalemana ny faritra Bongolava raha ny fanazavany ny solombavambahoaka iray voafidy tany Tsiron'ny Mandidy tamin'ity anio ity nangata-panazavana tamin'ny gouvernement moa izy ireo androany nisy ihany koa moa ny fahatongavany solotena ny fianakavian'ireo namony ain'ireo teto Antananarivo zo Rakotondrena. Tsy mba iray na roa fa olona 5 avy hatrany no vonohon'ny mpitandro filaminana tamin'ny fianakavian'ireto olona ireto tao an-tampon-tanànan'ny Tsoronmandidy tamin'ny herinandro teo. Tonga nitaraina sy hitady fanazavana momba io trano io teto Antananarivo izy ireo androany. Mahakasika an'ireo opération izay ataony miaramila misy famonoana tsy ara-drarin'ny bedabely izy dia izay anisan'ny victime ny zavatra zay ny fianakaviana bedabely mitratra n'izay toetra raha zay ary magaga tsisy enquête tsisy zavatra tao fa famonoana olona laina eny an-tsena no mbola ponina manana fanambolena pirenena-dalàna manana ary ny olona rehetra presque inculpé ao anatin'ny saraferan'omby daholo fa tsy midika hoe rehefa manao asan'omby le olona dia izy zay ny mpanao ratsy sy izay ngaman'le izy fa tsisy proof ary raha hoe sanatria misy zatra nampy aia ny fisamborana no tokony natao ny enquête natao ny raharaham-pitsarana natao rehetrarehetra fa zao zany dia sady affirmation hoe affirmation tsy fantatra piviny dia hoe manondro fotsiny hoe ity zany dia tonga efa pria saika fianakaviana Antandroy mila ravinahitra any an-toerana avokoa ireo maty novonoina ireo. Tondromolotra no ambaran'ireo fianakaviana fa ho fototra izao famonoana izao. Raha nitatitra nataon'ny solombavambahoaka Ramahery Jaona Aja voafidy tao amin'ny distrikan Tsoronmandidy efa tafakatra 9 ireo maty novonohon'ny miaramila tsy nandalo fitsarana ireo. Nangataka fanazavana momba izao fihetsika izao ity solombavambahoaka ity androany. Aiza ve ka eo tampon-tanànan'ny Tsoronmandidy tamin'ny larobia hariva tamin'ny 9 alina dia manapoaka basy fotsiny izao ireo mpanao ny opération fahalemana ngamba tsy mety zany manaitra olona zany dia reny moa reny olona tapadoa sy voatifitra hoentina makary samborina eny an-tsena sy ny namany tsy tataraina intsony araka ireny sarety ireny ka dia anjaran'ny solombavambahoaka ny manelanelana amin'ny vahoaka sy ny fanjakana anjara amin'ny mpanatanteraka ny mandray ny andraikitra manandrify azy satria mijery zahay fa ny mpanatanteraka ny toerana aloha hatreto dia ohatrany tsy hitanay izy andraikitra ny raisiny satria manana solotena mpanjakana ny any misy ny préfet de région misy ny chef district misy ny chef de région misy ihany koa ny eny anivon'ny folo alin-da nefa ohatrany tsy hitanay ihany hatreto efa tafakatra ampolo maro ireo olona maty niaran'ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana izay misongadina amin'izany ny any amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana mandritra izao hetsika fahalemana ataony izao. Ary voatranga tamin'ny alarobia teo ny fitifirana olona 4 voalaza fa jiolahy teny Ambolokandrina nataon'ny polisy pirenena. Iverina eto andrenivohitra isika fifanolanana voalohany hita maso teo amin'ireo mpanohitra sy ny mpitondra ny tanàna Antananarivo eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra tamin'ity anio ity nofoana ny filankevim-pitantanan'ny commune Antananarivo ny délibération noraisina tamin'ny conseil municipal ny taona 720 sy 2 mahakasika ny tranon'ny commune Antananarivo renivohitra. Délibération izay nanome lalana an'ireo mpiasan'ny commune izany nefa tsy kelikely ny vidin'ireo trano ireo na io amin'ny alalan'ny vente directe na amin'ny alalan'ny zany hoe fivarotana amin'ny ventana na ihany koa ny vente location na ny bay izany ilany teo anivo ny filankevitra municipal kosa tamin'ity anio ity fa dia foana zany io délibération nanome lalana na ahafahana nanao an'izay io raha ny fijoroan'ireo antoko-panohatra ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia mety hiteraka any amin'ny fahavoaza ny mpiasan'ny commune anarivony izany fanapahana
nanapa-kevitra noraisy ny ekipa ny bentanàna izany niverimberina teny amin'ny lampan-tanàna teny moa ny resaka didy jadona sy ny valifaty tamin'ity anio ity. Gaëtan Andreatsilavo. Ny tranon'ny mpiasan'ny komine eny Analamahitsy faravohitra ary ny faritra hafa no voakasika ity fepetra ity. Mpiasan'ny komine mihoatra ny arivo araka izany no ahina tsy hanan-kelofany intsony. Antony manan-kery ary azo ampiarina vetrany izay tapaka androany. Tsy nomena fotoana andinina izany ireo mpanolotsaina finiavana anao valifato nataon'ny antoko eo amin'ny fitantanana ny tanàna hoy Lalatiana Rakotondrazafy. Raha voafoanana manko délibération io dia tadidio fa mpiasa Amanarivo ny eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra zany mety hoeny an-dalambe raha pito satria hoe sorona ao anatin'le trano ny petrahany. Misy impact social zany io resaka fanafoanana an'le délibération io. Misy impact mazava ho azy juridique ihany koa satria efa décision ny conseil municipal tany aloha dia hofoanany conseil municipal aty aoriana mazava ho azy fa manahirany zany. Ary ny fahatelo manarakarak'izay tsy ny ekenay dia hoe ohatrany atao ankamehany, ohatrany misy finiavana anao valifaty zany hoe zay zao ny tonga eo dia miala daholo aloha ny teo aloha, zay zany tsy azona ekeny. Nanamafy izany ihany koa Lalatiana Vololomanana famotehana Antananarivo izao ataon'ny mpitondra ny komina izao raha ny fanazavany. Zay dia milaza mazava tsara hoe tanàna no arenina vahoaka no tantanana mponina ary mpiasa Antananarivo no voakasika eo anatin'izany indrindra dia mila fandinihana zany mila jerena tsara fa tsy atao kiatrano an-trano ao, tsy atao konokonony zareo samy zareo ao. Ka eo amin'le fomba fiasa zany dia asiako fanamarena sy tsindro manokana zany fomba fanao politika zany lehilahy mivaina sy toerinay ampitantanana ty tanàna Antananarivo ity. Misy eo amin'ny endriny hafa indray ny tsindry sy ny jado nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoy ireo mpanohitra eo anivon'ny komina. Esorina ireo mpiasan'ny komina izay efa nanajary sy nonina tamin'ireo tranon'ny komina ka hosoloina ireo ekipan'ny tim. Toerina izy ireo ary tsy azo ekena ny fanaovana tery-vaimanta sy ny fanaovana tsindry azo lena toy izany hoy ireo mpanolotsain'ny komina vitsy anisa ankehitriny. Isan'ny vaovao arahantsika zany ny manomboka izao ny mahakasika an'izay délibération raisina teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra izay tamin'ity anio ity moa dia nangataka ny fanazavana avy amin'ireo tompony raikitra izahay saingy miandry ny fandaminana avy amin'izy ireo zany ny vaovao mahakasika izay. Tsy hiditra ao anatin'ny commission mixte nambarany ministre Ndralambahiny omaly fa ajoro itaky andinika ny raharaha ny momba ny Îles et Parses kosa ireo vovonana mitambotra amin'izao fotoana izao izay efa nitaky hatramin'ny ela ny amerenana Madagasikara izany ireo nosy kely samihafa ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana izy ireo raha ny fanazavana nentin'izy ireo tamin'ity anio ity amin'ny fomba hitondrana izay fitakiana izay amin'izao fotoana izao mbola ho baikoiny la Frantsa ihany ny fitondrana malagasy raha ny fihetsiky ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny dinihana raha ny navohitran'izy ireo raha nanontanina momba izay tena marina mahakasika ny Îles et Parses ny filoham-pirenena androany dia nanipika fa isan'ny ao anatin'ny diplomasia ampiasainy ny nametrano fanontaniana ihany koa ny momba izay tena fitiavan-tanindrazana ireo hery-velona samihafa mihetsiketsiky mitaky ny Îles et Parses amin'izao fotoana izao. Tanjona Emilio. Niary tena ny filoham-pirenena androany momba ny Îles et Parses tsy midika ho fipetrahana fotsiny fahangina raha ny fanazavany fa ireo mitabataba ankehitriny no tokony anontany tena. Zara laseritetra indray hoe fanakoritana rehefa vahaolana efa tadiavana izao izao fa tsy fitadiavana vahaolana dia lasa mametraka fanontaniana hoe tena ditanindrazana marina ve ireo olon'ireo manao an'izany zavatra. Ary raha tsy miteny ny filoham-pirenena tafiditra ao anatin'ny diplomasia ilay izy satria filoham-pirenena nefa mifampiresaka any ka raha misy miteny ery ananiny ery na izy na isa zako dia mitana izay efa nifanarana aty amin'ny foana ao anatin'ilay izy. Fa nipakarantoerana kosa ny Premier Ministre sy ny Ministre Ndralambahiny ireo vondrona maromaro miaradimy taky ny amerenana ny Îles et Parses tsy misy fepetra amin'ny Madagasikara. Azy ireo sinimamo ataony fitondram-panjakana ankehitriny fa tsy tena fahazoninana. Nahasorana azy ireo ihany koa ny fiampangana ankolaka nataony filoham-pirenena azy ireo tsy afa-po amin'ny fananganana commission mixte izay mbola ho baikoiny ny Frantsa izy ireo raha ny fanazavany ireo vondron'olona sy hery sosialy niaona tamin'ny mpanao gazety androany. Tompony tsy angataka ny atiny ny vahoaka malagasy amin'ireo nosy ireo. Tsy isika malagasy no minégocier tamin'ny voalohany efa niteny hoe tsisy an'izany négociation ataontsika amin'ny frantsay zany fa ny frantsay no minégocier ty. Zany mbola resabe zany tsy haiko mety mikasika fitrandrana angamba tombotsoa mitadiavina ka mamaly ny filoham-pirenena ny tenako.
tohina aza manompa ny vahoaka malagasy ianao ry filoha raha Jonary Mampianina zava-doza ho anay malagasy zany asa angamba izy efa tsy zanaka malagasy tsony fa ny eto zany dia miaro ny malagasy sy ny taranaka faramandimby zay ho avy eo arak'izany fa mahandalitra ry fampandriana disa fotsiny no ataon'ny fanjakana ankehitriny raha tsy tambaingana ny vokatry ny fitakiana izay atao raha ny fanazanan'izy ireo hatreto aloha mbola anisana tenina frantsay no mifahoaka amin'ireo nosy dimy ao anatin'izay parsy ireo ireto vovony mitambatra ireto mbola ny frantsay no mandidy manapaka ny fitrandrahana izany ary mbola miaramila frantsay no miambina ireo nosy malagasy ireo. Ivadika pejy mba vaoafa isika isan'ny vaovao ihany koa tamin'ity androany ity 9 novambra 2020 sy 700 9 novambra 2020 sy 2020 roapolo taona katroka androany ny nitrangany famaizan'ny rovan'Antananarivo izany eny Manjakamiadana 20 miliara ariary no volambola ilaina tadiavina amin'ny fanarenana azy io raha ny fanazavany tompona andraikitra androany hatreto aloha tsy fantatra ny amin'ny hoe nanahoana inona no nahamay an'ity rova ity inona ny toyny iza nanao inona aiza ny andraikitriza dia mbola petraka hatreo zany dossier classé ve ity raha ny rovan'ny Manjakamiadana ity manao antso avo ny fiambonamben'ny ampanjaka sy ny zanak'andriana eto Madagasikara androany ny amin'ny tokony hamoahana sy hitadiavana amin'ny fomba rehetra ny marina mahakasika izany Michela Ranarjona. Roapolo taona teoriana tsy mbola fantatra mazava ny antony marina na main-rova na ny hoe iza marina no nahavanona izany manoloan'izany manao antso avy ny fiambonamben'ny ampanjaka sy ny zanak'andriana eto Madagasikara ny amin'ny fitadiavana ny marina mahakasika izay. Ny rova eto Antananarivo moa dia lasantsy kérosène nandorona azy ary izany dia hita mihitsy hoe tsy hoe mahay fotsiny tamin'izao tena nisy nampandova tamin'ny 9 novambra 2007 ka dia amin'izao fotoana zany zay dia manamafy fa io zany mariky malagasy atsika mariky ny tantaram-pirenena mariky ny fiandrianam-pirenena ny rovan'Antananarivo ka izay dia sarotiny amin'izay fotoana izay fa tokony avoaka ny marina rehetrarehetra iza ny nampandoro iza ny nandoro fa tsy aza velavela foana amin'izao mikasika ny rovan'Antananarivo amin'izao faharoapolo taona ny namain'ny rovan'Antananarivo zao dia mbola tsy hita foana lasaina fa tsy hita foana ny namay azy aminay rehefa tsy olona avy any ivelany dia mpitondra amin'ny fandimby na ao anatin'ny fitondrana amin'ny fandimby tokony jerena ny fanadiadiana. Nilaza ho tsy mahalala ny momba izay ny fanadiadiana mahakasika ny rova izay ny filoham-pirenena. Zara zao tokony antanareo mpanao gazety ianareo mpanaraka an'izany izao iza izy zao. Iza izany no mahalala inona raha toka ny filoham-pirenena malagasy no tsy mahalala na inona na inona. Dossier classé ve izany ity raharaha ity tsy poitra intsony ve ny marina momba izany tahaka ireo raharaha goavana rehetra ny fandimby teto amin'ny firenena raha tsy ho resahana fa tsy ny raharaha nahafaty ny filoham-pirenena Richard Ratsimandrava. Maro ireo milaza fa tsy afo nipoitra ho azy no namain'ny rova fa ninina natao tsy nisy anefa na dia adina mbava iray azy natao momba izany ka fanta-bahoaka raha ny filazan'ny tompona andraikitra ankehitriny ny 500 ny rova no vita hatreto 20 miliara kosa no mbola ho tadiavina hanohizana ny asa fanarenana. Io rova io lapany Manjakamiadana io sisa nijoro ohatran'izao dia io zany no ezahantsika tadiavana vola amitana azy indray ny tableau zany nahazo 570 antsika avany amin'ny Japana avany amin'ny firenena Allemand ho ampitombotsika nefa original efa eo dia raha tadidinareo koa moa ny japonais koa efa nanome tolo-tanana fa ino moa zany amin'ny 2016 voanomboka ho restaurena le may le sisa may eo anaovana restauration ihany koa dia antenaina moa zany fa ho azo le 1000 lasa moa fa dia zay ny rarina. Hatreto fanontaniana maro no mipetraka lasa izy avokoa ny vola voangona no 20 taona teoriana tsy mbola vita amin'ny ampahany manontolo ny fanarenana. Inona ihany koa no antony tsy hitohizan'ny fanadiadiana ny amin'ny antony namain'ny rovan'Antananarivo. Teratany Alemana iray manampahaizana amin'ny hosodoko moa no namerina nanao dika mitovy amin'ireo sary hosodoko may tao anatin'ny rova Manjakamiadana tamin'izany fotoana izany isan'ny nisongadina ny fanolorana ireo sary hosodoko ireo androany nandritra ny fahatsiarovana ny faharoapolo taona namay ity vakoka iombonany Madagasikara ity fotoana izay azo ambara fa nangidy ary mangidy ihany koa amin'ny taranaka hoavy indrindra ny ireo taranaka taty arina zany raha marimarina kokoa ny zava-nisy androany teny Manjakamiadana sy ny tsiahy ny lasa iarahana amin'ny Michela Ranarjona Jany.
Ny alatsinainy 9 novambra 2017 tamin'ny 9 ora sy sasany ariva no may ny rovana Antananarivo na ny anaty rova teny Manjakamiadana. Efa ela ihany moa izay 20 taona lasa izay fa niany sisa tadiditra zany dia ariva tokoa no nisehon'ilay fahamaizana tato amin'ny ilany Atsinanana. Teo eo amin'ny tany moany amin'ny enina latsalatsaka tany izay ngambana tamin'ny enina tany hoany. Dia ny feverana azy zany aloha ny fahafantarana azy nisy afony rehetra va ty ambany. Somary nitsotsoka ihany ny rivotra tamin'izany fotoana. Dia tratran'ilay otrik'afo avy amin'ireo ilay alambero satria ny amin'ny sisin'ny rova iny zany dia saika feno vero. Ka amin'ilay tonon'ilay vero iny mitazona vainafo ohatrany hoe mitazona afo zany izy dia misy vainafo ka rehefa tsofin'ny rivotra izy iny dia mipita dia mipetapetaka teny amin'ny tafon'ny rova izay marina moa fa hazo ny tafon'ny rova tamin'izany. Dia rehefa tonga ny tany amin'ny fito tany dia nanomboka nyrehatra dia nyrehatra ny trano vola dia nipitapita tamin'ireo trano kely isan-karazany tao amin'ny rova tao dia nifara tany amin'ny trano be. Izay aloha ny zavatra hoe hita sy tsaroana tamin'izany fotoana teo. Tapaka ny marany jerena tsisy afaka nandeha tany fa teo daholo ny tranony jery fotsiny teo. Ray andro manintsy ny afondrehetra hay dia voataitra fotsiny tena hoe zavatra falehany tena hatrany fahakeliny tena hoe may dia tsy hitanao inona ary tenenina dia nangasy azy. Tany Atsinananrova no nanomboan'ny afo ny hitatra tany Mahitsela Fanjaka toeram-ponenan'Andrianampoinimerina tao anatin'ny atsasakadiny monjany na main-drova iray manontolo. Rano 3 litatra ny voalaza fa rano nampiasain'ny mpamonjy voina tamin'izany saingy tsy nahafaty ny afo tanteraka raha tsy 3 andro. Otohotony afo tanteraka ity vato ity tamin'ny taona 2004 no nanomboka ny fanarenana izay tsy naharitra afa-tsy volana vitsivitsy ary nikatso tanteraka. 20 taona aty aoriana tsy mbola misy na inona na inona ao anatin'ny rova. Tamin'ireny fotoana ireny anefa herinandro tao aorian'ny namain'ny rova nanao tohivakana ny fititsim-bahetra sy ny fandrotsahana kely mba hanarenana ny rova. Ankehitriny anefa tsy fantatra mazava ny totaly be ny vola voangona tamin'ireny fotoana ireny na dia tompon'andraikitra maro aza no nezahana eny anontaniana. Ny ankin-doha tamin'ny tany ivelany ny fanarenana ny rova fiakinan-doharabola izay mbola ianteheran'ny mpitondra ankehitriny. Efa manao izy manampy izy ohatran'izany zao ny ity lapana andafy avaratra ity zany dia nanampy ny fiadidianan'ny repoblika. Zao zany zay dia mbola hanampy ihany koa betsaka moa zany ny olona efa atsoina fikambanana zay atsoina mba hifanampy amin'izy io dia jerena aloha zay zavatra zay fa rehefa manampy ny filohan'ny repoblika dia ny dikan'izay manentana ny olona rehetra izy hiaraka hifanampiny aminy satria ny firenena io ny malagasy io dia le mifanampy sy mifammetanana zava-dehibe. Raha ny fanadihadiana natao 20 isanjato ny zavatra rehetra tao anatin'ny rova ihany no voalaza fa avotra. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny firenena androany no naseho tamin'ny fomba ofisialy ireo dika mitovy tamin'ireo ara simba tao anaty rova tamin'ny andro ny 9 novambra 2017 iny. Etsekilany teratany Almanina iray no namoaka dika mitovy miisa 570 amin'ireo vakoka may tao anatin'ny rova 20 taona lasa izay. Nandritra ny fahatsiarovana ny fotoana namain'ny rovana Antananarivo androany no nalorana azy ny Marbonnaitra Chevalier de l'Ordre National. Izay amin'ireny vaovao ireny mitentina 20 tapitrisa ariary kosa ny trosa tsy voalohany fanjakana amin'ny mpandraharahara tsolika atreto ankoatra ireo trosa izay efa naloha izany ao anatin'ny telovolana no amahana izany olana izany raha ny fanazavany ny tale general ny tahirim-bola mpanjakana omaly atao anatin'ny telovolana aloha zany mbola tsy hisy ny fandraisan'ny akamaroan'ireo tobotsolika mpaninjara ireny taratasin-tsolika na ireny chèque carburant tsona hoe sikala ireny no izay zava-misy izay
ny fanovana ny fomba fandoavana ny vilitsoloka eo an'ny mpiasam-panjakana kosa no vahaolana afahana mana ramaso izany raha ny fanazavana ny pahay toekarena misy ihany koa ny gabraraka sy ny fanararotana samihafa amin'ny fampiasana ireny taratasy tsoloka taratasy afahana amin'ny vilitsoloka amin'ny fanjakana ireny. Lili Rabiatano no nanao ny fanadihadiana. Misy manao bizina ny chèque carburant an'ny mpiasam-panjakana. Io raha fehezina ny fanazavana amin'ny antony mampisavovana ny trosan'ny mpandrarahara tsoloka amin'ny fanjakana eto amin'ny firenena. Mitentina 20 miliara ariary mahery ny trosan'ny tsy mbola voaloha amin'ny mpandrarahara tsoloka. Nanaiky ny tsy fampin'ny fanarahamaso izany ministra ny vola omaly. Atao inona moa sekala? Ny sekala nge natao raha ny tokony ho izy akatsika carburant io. Raha ohatra zany ka mihodina arak'izay le izy, izany hoe tena mitondra ticket koa isika akana carburant eny amin'ny station d'essence dia mihodina tsara mandeha amin'ny circuit normal tokony alehany amin'ny rythme tokony andehanany lay fiverenan'ireny carte reny any amin'ny tokony izay tokony amerena ny fanjakana vola, izay tokony andao amin'ny fanjakana vola. Fa tsy izay ny zavatra misy matetika fa misy manakalo ny sekala ireny ho vola. 10 hatramin'ny 20 no alain'ny pompiste sy ny tompon'andraikitra ny fivarotana solika amin'ny chèque avadika vola araka ny fanazavana. Tsy misoratra mazava ao anatin'ny lalàna ny feno tetim-bola-panjakana ihany koa ny tetim-bola natokana ho an'ny solika mpiasam-panjakana ambony. Antony indray tsy ahafahana manara-maso ny vola tokony hivoaka amin'ny fanjakana sy ny vola takin'ny mpanjara solika ihany koa. Izy io moa mila tonga aty amin'ny tahirim-bola-panjakana ilay tsy maintsy misy vérification na authenticité iarahanay amin'ny imprimerie nationale vérifier tena hoe tena chèque carburant navoaka fanjakana marina va izy io. Zareo mazava ho azy mihoatra amin'ny miala avy amin'izareo sy ny vita vérification zany aty amin'ny tahirim-bola-panjakana misy ilanelana ihany. Ny chiffre aty aminay zany dia eo amin'ny 20 milliards mahery kely eo pour les 4 opérateurs pétroliers. Dia ny tanjona moa zany anatin'ilay izy dia hoe tsy atao mihoatra ny telo volana ny facturation mihoatra amin'ilay niainga avy aty any amin'izareo sy ny fandoavantsika azy. Telo volana raha ela indrindra no angatahany mpanjara solika amin'ny fanjakana andoavana ny chèque carburant. Fanovana ny fomba fanomezana ny solika ho an'ny mpiasam-panjakana ny tokony hovaina izy sy ny mangarahara ny fitantanana raha ny fanazavana ny pahay toekarena. Ny avantagen'ilay carte eny tonga dénominative. Tonga dia fantatra hoe carte zao ranony. Dia ilay tompon'andraikitra iny zany no tonga dia tompon'andraikitra pénalement responsable. Satria volany ilay sekala dia tokony pénalement responsable zany le olona manana an'ilay carte sy le droit. Ny mpiasam-panjakana ambony rehetra izany hoe ny mpikambana amin'ny gouvernemanta, ny lehibe ny faritra, ny lehibe ny distrika sy ny mpiara-miasa aminy avy, ny tompon'andraikitra ambony any amin'ny ministera sy ny solombavambahoaka sy ny mpiara-miasa aminy, samy antohana carburant ary mampiasa sekala avokoa. Hatreto tsy fantatra mazava ny tarehimarika voatokana ho an'io fandaniana io ao amin'ny tetim-bola-panjakana. Tsy ihany koa no hoe nahoana ny maningana amin'ireo mpandraraha hafa tsy misy mandray sekala intsony ny mpanjara lehibe iray eto Madagasikara. Kolotsaina fety aman-danonana ary fandaharana manokana amin'izao farany taona sy fanomanana ny Noely isan'ny hetsika lehibe ataony fahitalavitra kolo ny fanomanana fanatanterahana ny fandaharana Kerols izany na ny fifananankira Krismasy. Hiavaka izy eo amin'ity taona ity ary efa vonona andray ny fanombohan'ny fifantsanana ho amin'ny rampitso sabotsy ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao ao anatin'izay hoe fitadiavana ny kalitao tsara sy miendrika ihany koa an'ireo mpifaninana maro dia maro izay efa nisoratra anarana hanomboka hifanintsana ho amin'ny rampitso ao anatin'izay fifananankira Krismasy izay raha antsika ny fanazavany tompon'andraikitra iray miantsoroka ny fandaharana. Rampitso sabotsy 7 novambra no iatrehana ny casting voalohany, zany hoe amin'ny casting voalohany io zany no anaovana sivana, ka izay tafiakatra amin'io casting voalohany io zany hoe rampitso io dia miverina miakatra indray ho amin'ny alahady fahavalon'ny volana novambra miditra ao anatin'ny casting 2
dia eo amin'izay tsika no anao ny sélection zany hoe izy amin'izay ny tena tafiakatra ao anatin'ny Kerols. Ao aorianan'izay moa zany dia mbola misy ihany ny fandaharam-potoana rehetrarehetra efa voalamina sy matipaika daholo zany rehetrarehetra zany fa dia manentana antsika rehetrarehetra ny tokantrano any hiaraka amin'ny Cool TV fa tsy mandisy fanantenana antsika foana ny Cool TV sy ny Cool FM. Iampita eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa isika amin'izao fotoana izao tsy mety milamina ny ao an'ny Burundi taorian'ny nalan'iny ny filoham-pirenena Amperinasa fanotelony na nijanonany teo amin'ny fahefana izany nanao mandat fahatelo. Izany dia taorian'ny nanovany ny lalam-panorenana mba ahafahany manalava izay fotoana ijanonany eo amin'ny fahefana izay. Efa manomboka mifindra-monina tsy kelikely ny mponina amin'izao fotoana izao araka ny fandinian'ny mpandinika ny raharaha ara-politika sy ny krizy ara-politika aty Afrika dia karazany ahina ivadika ho ady an-trano ity korotana ny Burundi ity. Ny fanjakana izay manome 3 andro ho an'ireo mpanohitra mitapy-adina ny antoerana hametraka izany fitaovam-piadina izany. Narindra Randriany Manana no mamintina ny vaovao. Ces habitants de Bujumbura prennent leurs affaires et fuient. Tsy tamana mandao any Burundi avokoa ny mponina ny toerana manjaka ny tsy fandriampahalemana ka manome fe-potoana hatramin'ny rahampitso ho an'ny mpanohitra mitapy-adina ny fitondrana. Tsy salasala ampiasa hery ny fitondrana raha tsy mamerina ny fitaovam-piadina ireo mpikomby. Tao anatin'ny 2 andro olona 4 no maty tany Bujumbura. Afapana ny toedrarano Burundi mahalona izany ka mitombo isan'andro ny mpisomponenana. Maro no manamafy ankehitriny fa mety hivadika von'olona faobe ity raharaha ity. Misy tranga izay hita tany Rwanda andro vitsivitsy mialohan'ny génocide tany toerana tsikaritra ao Burundi ankehitriny. Hita eny ny vondron'olona mitapy-adina basy anjobe sy ny sisa. Takin'ireo hery politika rehetra ny alalan'ny filoham-pirenena ankehitriny izay manova ny lalam-panorenana mba ahafahany manalava ny fitaovam-piasana sy hijanona eo amin'ny fitondrana. Amerina ny filaminana nefa no tanjony fitondrana amin'ny famerenana ny fitaovam-piadina. Korotana, fifindra-monina, tsy fandriampahalemana, fifanenjehana. Ireo no misongadina ny Burundi tao aorian'ny fiverenan'ny filoha Pierre Nkurunziza teo amin'ny fitondrana tamin'ny faran'ny volana Jolay lasa teo. Vokany, 200 ny olona maty, 10 no nitsomponenana ary mbola mitohy izany. Manahatra ny Washington indrindra amin'ny fanomezana 5 andro ho an'ireo mpikomy izay. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy izay koa no mamarina ny fampahalalam-baovao aloha amin'ity hariva ity meloha ny sarana tahaka ny mahazatra dia patsahivana antsika ny ampahany amin'ireo lohateny lehibe nentina teto fifandonana voalohany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra teo amin'ny mpitondra sy ireo mpanohitra eo amin'ny mpanolontsaina mahakasika ny fanapa-kevitra noraisiny maronisa ao amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny ampy tsarany ilay délibération izay ahafahany mpiasan'ny commune manefa tsy kelikely ny vidin'ny trano onenany eny Analamahitsy eny voatreny moa no misy ny ampahany amin'ireo trano ireo mpiasa ny commune Anarivo no everiny ireo mpanohitra eo anivon'ny commune fa mety tsy anankhialofana tsy mbola fotoana ny fanoloana ny gouvernement izao hoy ny filoham-pirenena tamin'ny tian'io ity momba ny délestage sy ny vahaolana raisan'ny fanjakana mahana izany afaka raina roa taona any no ivaingana izany raha ny fanazavany momba ny subvention tokony ho an'ny commune kosa nanterin'ny filoha rehefa manoloana ny olana samihafa amin'izao fotoana izao fa tokony hetsika hitady ny vahaolana aloha ny commune izany nafana kosa ny adevitra teny amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ny tian'io ity ny voaka sepotra ny premier ministre lehibe ny gouvernement izay nanipika fa mampiatra ny lalàna ary mandeha ao anatin'ny ara-dalàna tanteraka ny fanjakana tao anatin'ny raharaha rehetra natao momba ny toeram-ponena ny solombavambahoaka Marany Arisy tany Ankazoabo tany ny député kosa androany ny ombipeo ary nangataka ny amerenana ny fananany ity solombavambahoaka ity izay nambarana izy ireo teny Tsimbazaza fa norobaina tamin'ny fanaparam-pahefana sy ny fomba tsy manaraka ny lalàna izany. Isan'ny vaovao ihany koa moa tamin'ity anio ity ny fanampanazavana nentin'ny tompon'andraikitra ny solotenany ireo mponina avy any Tsorono Mandidy fa dia olona trany ny 970 zany zao no maty noho izay ny opération fahalemana any antoerana any amin'ny faritra Bongolavy iny amin'izao fotoana izao ary tsy dahalo fanovonoina ireo olona ireo arahantsika ny fivoaran'izany fampahalalam-baovao rehetra zany tsy mbola ametraka ny veloma aloha ny tena fa mbola hiaraka isika ao anatin'ny fandaharana mikolo-hevitra iresahana indrindra an'ity olonan'ny fahavaratra sy ny mponina Antananarivo ity amin'izao fotoana izao na izany aza mankasitraka antsika rehetra niaraka taminay tato anatin'ny fampahalalam-baovao misaotra ihany koa ny ekipa rehetra ny fanometanana tamin'ny fanatotosana izany mandrapitafa vetivety tompoko lasy tompoko vavy.
Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face 1er arrondissement. GSI, université privée habilitée par l'État. Ny fampalalambavao ny rahanao tamin'ny Socavitre. Yarif Center, université GSI.